teo tompona ndraikitra amin'ny medicine korotana manoloana ny fampiarana ny sata manokana ho an'Antananarivo renivohitra dia ny fizarazarana n'Antananarivo ho commune enina zany ny solombavambahoaka voafiny tao amboribory tany fahadimy Antananarivo renivohitra Andriamatoa Naivra Oldenina arahantsika toy izao manaraka izao ny fanazavana mahakasika izay. Iray tamin'ireo solombavambahoaka voafity teto Antananarivo renivohitra misy 120 mianadahy tsy mankasitraka ny fandaniana ny lalàna amin'ny fesata manokana Antananarivo renivohitra mikasika ny fizarazarana Antananarivo renivohitra commune enina Naivra Oldenina solombavambahoaka voafity tamin'ny lokony mapara kajikajy politika ihany ny tanjo fitondram-panjakana tamin'ny fandaniana io lalàna io. Aminay ny fijerina io mahatonga ny mivoaka taon'ny antenera-pirenena dia fanakorontanana ny saina Antananarivo kajikajy politika io ary indrindrandrindra fanimbana tanteraka an'ilay kolotsaina satria ny asa ataon'io maire any amin'ny arrondissement inge na ny hoe be ny tanàna ny arrondissement inge asana délégué ihany io zavatra rehetrarehetra hoe le zay ny secrétaire général ministre ny intérieur io nge ka nitakinay foana na tamin'izay mbola CST zany hoe miongo hoe tamanana rehetrarehetra hoe boriboritany io dia mba laivatsaina hoe zao arô ny boriboritany fahadimy misy tsy manana bon mpiasa ao dia asino mpiasa eny 500 indray ve ao. Miala ndraikitra amin'ny mety korotana na olana teraka ny fampiarana io sata manokana amin'ny fiainana Antananarivo renivohitra io ity solombavambahoaka ity. Isan'ny lohahevitra ho velabelarana ity solombavambahoaka ity mandritra ny fandarana l'actualité raha-pitso alady voalohan'ny volana febroary eto amin'ny fahitalavitra mateveny mikasika io. Ho resahany ity vahiny fandaharana ity ihany koa ireo raharaha mafapana mikasika ny raharaham-pirenena.